vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asitrana nanisik ampunyang palay aminiran da maky tenin'Andriamanitra vitsivitsitsika atao amin'ny salamy fahatelo amby zato fanaovakitsika salamy fahatelo amby zato fanaovakitsika voalohany salamy fahatelo amby zato ay mandritsy ny terinandro ty tsika dia sivoloha hevitra ny ao anatin'ny kahianao hoe ny finoana sy ny fiavian'i Jesosy ina hoe finoana sy ny fiavian'i Jesosy ny finoana sy ny fiavian'i Jesosy salamy fahatelo amby zato andininy fahatelo izay mamela ny heliko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra averiko atoko tonga dia vakiko amin'ny andininy voalohany misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay misy adinona ny fitahiany rehetra izay mamela ny heliko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra Exodus toko fa 5:10 Exodus toko fa 5:10 toko fa 5:10 andininy fahatelo manao hoe aloha andininy faharoa ny vakiko toko fa 5:10 andininy faharoa sy fahatelo Jehovah no heriko sy fiderako fa efa namonjy ahy izy izao no Andriamanitro ka hakalaza azy aho dia Andriamanitry ny razako ka hanandratra azy aho Jehovah dia mpiady mahery Jehovah no anarany Jehovah mpiady mahery ary Jehovah ny anarany ataovy haleluya haleluya atao amin'ny salamy fahaefatra amby roapolo salamy fahaefatra amby roapolo andininy voalohany an Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy mimponina eo aminy fa izy no nanorona azy tambonin'ny ranomasina tambonin'ny rano no nampitoerany azy andininy fahavalo iza izao mpanjaka ny voninahitra zao Jehovah mahery tsy to Jehovah mpiady mahery Jeremia toko faharoa amby telopolo Jeremia toko faharoa amby telopolo andininy fafito amby roapolo manao hoe andininy fahenina amby roapolo sy fafito amby roapolo dia tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'ny Jehovah hoe indro zao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra Jehovah Andriamanitry nina hoe nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko vaha indro zao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko vaha eo amin'ny Exodus toko fahatelo Exodus toko fahatelo maromaro kely ny tenin'Andriamanitra ovakitsika Exodus toko fahatelo andininy fafito amby folo sy ny faharoapolo andininy fafito amby folo manao hoe ary hoy izao hitondra anareo hiakatra ao ka ho afaka amin'ny fahoriana ty Egypta ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Perizita Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita ho any amin'ny tany tondra dronosy tantely dia eo amin'ny andininy faharoapolo dia aninitra ny tanako aho ka mely ny Egypta aninona hony izy aninitra anina ny tanako
ka amelon'ny Egypta amin'ny fahagagana rehetra zay ataoko eo aminy. Ary rehefa afaka zany dia vao andefa anareo izy. Ato amin'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20. Eo amin'ny 9:9 manao hoe: lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy. Kanefa raha hoavy ny zanak'olona, raha hoavy nina hoe zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Faraparany ato amin'ny Apokalipsy 2:2. Apokalipsy 2:2. Eo amin'ny 9:7 manao hoe: izay manatsofonaoka izy iaino zay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy, izay manina hoe maharesy, dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. 9:11. Izay manatsofona aoka izy iaino zay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Izay maharesy dia manina hoe tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa, tsy ho simba ny fahafatesana faharoa, tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy 2:2. 9:7. Izay manatsofona aoka izy iaino zay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy, izay manina, izay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy. Ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Eo amin'ny 2:2 ary 9:20. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisy, ary andry azy amin'ny tehimby izy ka noritoro azy amin'ny fanorotorona vilany-tany, dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. 2:7. 9:5 manao hoe: izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokon'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky azy anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. 2:7. Apokalipsy 2:7. 9:12. Izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy aly eo tsony izy, ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Farany Apokalipsy 2:7. 9:20. Izay maharesy, izay manina ihany hoe maharesy dia avelako iara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia tahaka ny nandreseko kokoa sy ny arahako nipetraka tamin'ny raiko teo ambonin'ny seza fiandrianana. Asiviteka mafiralasina ba. Antaniny eo anilanao ao tsara venao. ao tsara venao. Eno ry havana. Androany rehefa hivavaka ho anareo eto mandritra ny tera ivolana ity tsika dia mbola averika ny teniko tamin'ny voalohany teo hoe ho avadika Andriamanitra olona mafy be ianao manomboka androany. Amen. Ho avadika Andriamanitra olona mafy be ianao. Amen. Tsy ny olana no alana eo aminao, tsy ny problema no alana eo aminao, fa ianao avadika Andriamanitra mafy be ianao. Aresy ny fahavalo rehetrarehetra eo anoloanao ianao. Amen. Androany tsisy fotoana na dia kely ary hitaraina antsika. Haleluya. Androany tsy misy fotoana hitomaniza antsika. Fotoana anankiray ihany ity fotoana androany ity. Fotoana ny olona mpandresy ity fotoana androany ity. Amen. Ary tsy hoe mivoaka amin'ny varavarana eo no mpandresy, fa eo amin'ny plasinao ihany ianao dia efa atsiaro tena ho mpandresy ianao. Atsiaro tena ho mpandresy ianao. Tovy aleluia mafy hoe. Zao dia zao ihany ianao dia efa ho tonga olona mafy sy matanjaka ianao. Aleluia. Ny akamaroan'ny fivavahan'ny olona dia fivavahana amin'ny taraina. Natsona ny olona hitaraina, ampianarina ny olona hivavaka malemilemy. Fa androany tsisy fivavahana ho an'ny malemilemy eto, vavaka ny olona matanjaka ary tsy maintsy matanjaka. Aleluia. Haleluya. Dia ampafantatra anareo ry havana fa mafy le tehaka rehefa hitehaka. ny ady lalovantsika androany io dia ady maivana kely io.
ahoana hoe azavady aty maivana kely fa any amin'ny farany vao misy ady mafy any amin'ny farany dia misy ny atao hoe ady mafy rehefa manao baolina ireny mpanao baolina ireny tsy moramora ny andehanan'ireny le mpanao baolina malaza ohatra ny Cristiano Ronaldo izy atao le mpanao baolina malaza ireny ry Drogba fa ireny mpanao baolina ireny rahalahy dia niainga teny Tambary daholo niainga taiza hoe teny Tambary nanao baolina teny Tambary dia nanomboka nanao baolina teny dia nanomboka namitapitaka kely teny dia avy eo rehefa nanomboka naresy teny izy nanomboka nanina hoe naresy dia nanomboka nanao baolina tao amin'ny fokotany dia lasa ekipa amin'ny fokotany dia rehefa hitany tao amin'ny fokotany ray izy fa mbola tena mahay sady mahay ny mandresy sady mahay ny mandresy dia nanomboka nanao baolina tao amin'ny commune nanao baolina taiza indray hoe teny amin'ny commune dia nanomboka niakatsakatra dia rehefa hitany tao amin'ny commune indray fa mahay dia lasa ekipa amin'ny faritany hoe ekipa n'Antananarivo na ekipa ny Tuliara na ekipa amin'ny Majunga nanomboka miakatsakatra dia rehefa hita amin'ireny hoe ekipa n'Antananarivo ireny izy ka tena mahay dia avy eo indray lasa ekipa ny Madagasikara dia nanomboka miakatsakatra dia rehefa miakatsakatra indray ny ekipany dia lasa tompon-daka amin'ny Madagasikara ny hafarany lasa ekipa nasional dia rehefa miakatsakatra indray izy lasa ekipa nasional dia hitany vazaha fa mahay baolina dia ataony vazaha inony alainy ny vazaha vidiny ny vazaha hoe eto ty ozy izy fa ilaina iny dia lasa ekipa international miakatsakatra ny hafarany lasany amin'ny coupe du monde asivitehaka mafy raha lasana vavy malanga miamiakatra ary tak zany ny fiainana ara-panahy ny zavatra tian'Andriamanitra eo amin'ny plasinao sy ny fiainanao raha lasana vavy dia tsotra tsy mijanona eo amin'ny plasinao io ianao tsy mijanona eo amin'ny plasinao io ianao mila miakatra ianao dia miamiakatra niveau ianao dia miamiakatra niveau ianao dia miamiakatra mandrapatonga any amin'ny faratapony ianao ataovy aleloia mafy zany mandrapatonga any amin'ny faratapony ianao mandrapatonga aiza hoe izy mba maniry ho tonga any amin'ny faratapony hitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy ho tonga any ianao tsy maintsy tonga any ianao tsy maintsy tonga any ianao aleloia mafleteake Jesosy dia ambarany baiboly amin'ny Filipianina fa ny lohalika rehetrarehetra dia mandohalika eo aminy ny lela rehetrarehetra dia manaiky fahizan'i Kristy Tompo ny baiboly dia milaza amin'ny boky amin'ny Filipianina andena vakiko zany Filipianina toko 4 amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy fahasivy koa izany no nanany ratan'Andriamanitra azy indrindra averiko eno tsara koa izany no nanany ratan'Andriamanitra azy indrindra ahoana hony koa izany nanany ratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy anarana izay ambony no ny anarana rehetrarehetra sy nanomezan'Andriamanitra azy anarana anina hony ambony no ny anarana rehetra averiko indray mandeha sy nanomezana azy anarana izay ambony no ny anarana rehetra izay ambony no ninona hoe anarana rehetra ny anaran'i Jesosy zany ny anarana maninona ambony rindra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny aty tany na ny any ambanin'ny tany sy any akenin'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitra Andriamanitra ray ny anaran'i Jesosy zany ry havana no anarana faratapony izy no manana voninahitra faratapony izy ilay manana toerana ambony faratapony ataovy aleloia fa mba fantatrao ve ny lalana nozoran'i Jesosy eno izao fanazavako izao nisy lalana nizoran'i Jesosy izay tsy maintsy izoranao ihany koa fa mampahery ianao fa raha izotra amin'izay lalan'i Jesosy zay ianao tahaka natonga an'i Jesosy tsy mety resy dia tsy mety ho resy mandrakizay ihany koa ianao tsy mety resy mandrakizay ihany koa ianao Jesosy voateraka inona ozy izy ianao voateraka Jesosy dia nanasika ady
nanatsika ady satria raha voateraka Jesosy dia tsy mba tany amin'ny maternité niteraka, tsy tany amin'ny rasazy niteraka, tsy tany amin'ny hôpitaly niteraka, fa taiza no niteraka tao an-tranon'omby. tao an-tranon'omby. Voateraka dia nanatrika ady, voateraka dia nanatrika olana tao an-tranon'omby. Zay ny ady voalohany Jesosy. Nateraka iady fa ny mahafinaritra, nateraka iady Jesosy fa nateraka tsy mety resy mandrakizay mandrakizay ihany, tsy mety resy mandrakizay ihany. Alleluia. Voateraka Jesosy dia nenjehan'ny Herôda mpanjaka. Nenjehany izy hoe Herôda mpanjaka naniraka ny magy, naniraka amin'ny magy Herôda. Ndana ozy izy jereo zany zazalahy teraka ao Betlehema izany, jereo zay misy azy, fa mba te ekoaka ianatrehany ihany koa naiza toerana misy azy, mba jereo zany zaza teraka ao Betlehema zany nateraka ho mpanjakany Jiosy, fa ndeha ekoaka hivavaka aminy koa. Zay ny tenin'ny Herôda. Tena zay ve nefa nyprogramany Herôda? tsy izay. Inona ny programany Herôda tamin'i Jesosy? Amono. Handeha amono an Jesosy. Voateraka Jesosy dia ny fofona ny ainy, ny fofona ny ainy. Nandalo ady mafy fa mafinaritra na ny fofony ainy aza ny mpanjaka. Izy ihany ny tompo mifandresena farany, izy ihany ny tompo mifandresena farany. Alleluia. Zany ny ampitsakako anao eto fa nafiry fahavalonao, niza iady aminao. Misy Andriamanitra lehibe eto, andray an-tanana ny adinao, andray an-tanana ny fiainanao. Na tonga ny Jesosy tsy mety resy dia io ihany koa ny tonga anao tsy ho resy mandrakizay mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Nandalo ady Jesosy, nandalo ady Jesosy. Nisy fotoana Jesosy rehefa nitory-teny, nanomboka niady tamin'ny fariseo, niady tamin'ny mpanora-dalàna, niady tamin'ny Jiosy, ary rehefa mimbetsaka Jesosy ny saika ho vonon'ny Jiosy. Fa nafinaritra niaro azy foan'Andriamanitra. Nisy fotoana Jesosy teny an-tsambokely, ary rehefa indroa Jesosy teny an-tsambokely ny saika niletika ny sambokely, fa tsy mety miletika mandrakizay mandrakizay. Ny hafaran'i Jesosy ho ianao novonoana teo ambony azy fijaliana. Natao inona hoe azavady? Vonoana teo ambony azy fijaliana. Novonoana teo ambony azy fijaliana. Nalatsaka ny rany ary maty izy, maty izy. Ary ny fiheverany fahavalony rehetra dia zao, vita ny tantaran'i Jesosy, rava ny tantaran'i Jesosy, maty Jesosy, tsy sevitra tsonony amin'i Jesosy. Vita ny tantaran'ireo mpianatra ireo. Zay ny fiheveran'ny olona rehetra. Ny Baiboly anefa nilaza ary tsy napozany devoly, tsy napozany Satana, fa tamin'ny andro fahatelo dia zao nitsangana Jesosy. Alleluia. Nitsangana Jesosy. Ary tsy vitany hoe nitsangana Jesosy fa mipetraka eo kavanan'Andriamanitra iraikitra. Avy ihany no eviny tsara ny velona sy ny maty. Tsy vitany hoe mipetraka eo kavanana raikitra toy izy fa izao ny anarany no ambony indrindra amin'ny anarana rehetrarehetra. Alleluia. Ary mba amin'ny anaran'i Jesosy nandolian'ny lohalika rehetrarehetra. Izy no ivavahan'ny olona rehetrarehetra, nasandratra ao ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Nasandratra ao ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny olona rehetra. Te ampitsaka anareo mpino eto amin'ny vao ny oloko manerana ny Madagasikara, fa ninona adinao, ninona olana sedrainao, ninona zavatra manodidina anao, nafiry fahavalonao, io adinao io ny anosika anao, atongavanao, 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 atongavanao any amin'ny tanjon'Andriamanitra. Amen. Io adinao io ataovy amainina raminao zany ianao. Amen. Alleluia. Alleluia. Ataovy alleluia. Tahaka an Jesosy tsy nety resy, fa na dia ninona fahavalony napiakatra azy eo amin'ny seza fiandrianana dia ho tahaka izany ianao rahalahy sy anabavy. Amen. Tsy ho resy mandrakizay ianao. Sotra Jesosy. Teneniny eo anilanao tsy ho resy mandrakizay ianao. Tsy resy mandrakizay. Teneniny tenanao tsy ho resy mandrakizay ah. Tsy resy mandrakizay. Avy areny mafy za tsy resy mandrakizay. Za tsy resy mandrakizay. Avy areny farany za tsy resy mandrakizay. Za tsy resy Avy areny mandrakizay. finoana farany za tsy resy Za mandrakizay. tsy resy mandrakizay. Ataovy alleluia. Alleluia. Asina orakoraka. Eno izao lasaka izao. Rehefa anomboka mpiakatra anao Andriamanitra, anomboka nino zava-ty? Apiakatra. Dia ino ty fampianaran-ty?
averiko indray mandeha rehefa nomboka ampiakatra anao Andriamanitra dia ampiasany fahavalonao izy, ampiasany ady Andriamanitra eo anoloanao mba hampiakarana anao. Averiko indray mandeha zay phrase zay, raha mandray noty ianao dia raisy tsara zay phrase fa phrase manana ny lanjany. Rehefa nomboka anandratra anao Andriamanitra ka ampiakatra anao eo amin'ny plasinao, ampiakatra anao eo amin'ny toeranao, dia ampiasa ny fahavalonao izy ho ataon'Andriamanitra totohatra iakarana. Averiko farany dia miditra tsara anatin'ny lohanao zay teniko zay. Rehefa anandratra anao Andriamanitra, ametraka anao eo amin'ny fandresen'Andriamanitra, ametraka anao eo amin'ny fisandratan'Andriamanitra, ametraka anao eo amin'ny voninahitry'Andriamanitra, ametraka anao eo amin'ny plasaza ho anao Andriamanitra, dia ny fomba an'Andriamanitra dia zao, hampiasa ny fahavalonao izy ho ataon'Andriamanitra totohatra iakarana ireny. Hampiasa ny fahavalonao izy ho ataon'Andriamanitra totohatra iakarana ireny. Amen. Ampaherezinao amin'izay ny eo aniranao. Hampiasa ny fahavalonao Andriamanitra Hampiasa ho fahavalonao ataon'Andriamanitra totohatra iakarana. Ataon'Andriamanitra totohatra iakaranao. Ahoana tsara hoe tsireko tsara hampiasa an'ina hoe Fahavalo. hampiasa ny fahavalo Andriamanitra. Zany tamin'ny andron'i Jesosy. Jesosy tsy miperaperaka fotsiny teo amin'ny seza fiandrianana. Jesosy tsy niakatrakatra fotsiny teo amin'ny seza fiandrianana. Fa tsy maintsy nampiasa ny fahavalo Andriamanitra. Nampiasa ny miaramila Romanina, nampiasa n'iza hoe Miaramila Romanina, nampiasa ny Ponte Pilato, nampiasa ny fahavalon'i Jesosy, nampiasa ny faritra sy ny mpanorandalàna. Andana enjeo Jesosy, andana vonoy Jesosy, andana endrikendreo Jesosy, andana amorony dossier Jesosy, amonona azy. Zay ny eritreretany devoly vonoiny Jesosy. Alatsaka ny rahany, avelao io faty any, io no miseho manao fahagagana eo, io no miseho manasitrana ny marary eo, andana sambory, andana vonoy, ary tao an-tsainy ny fahavalo dia zao. Raha vao maty Jesosy dia mijanona ao am-pasany, dia nampiasain'Andriamanitra ny fahavalony. Alleluia. Namono an Jesosy. Tsy tao andohany anefa dia zao. Programan'Andriamanitra io. Fa amin'ny andro fahatelo Jesosy hitsangana amin'ny maty. Alleluia. Amin'ny andro fahatelo Jesosy tsy maintsy hitsangana. Alleluia. Ary tsy hoe hitsangana fotsiny, fa efa misy sady bonahitra miandry azy ao. Alleluia. Misy sady bonahitra miandry azy ao. Falyamilaza aminao. Fefa misy fahavalo manomana teti-dratsy ho anao. Misy fahavalo manomana tetika anapitenanao, analana barakananao, atongana ho potika sy rava. Efa misy fahavalo amikendry, misy dossier anao any amin'ny polisy any, any amin'ny fitsarana any. Ary zao ny tenin'ny fahavalo. Atao zay apotika an'io, atao zay tsy apitraka an'io, atao zay andravana an'io, amin'izay io afa baraka tsara. Fa falyamilaza aminao, fa io tetiky ny fahavalo rehetrarehetra io, ho avadika Andriamanitra totohatra 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 io. Amen, amen, amen. Iakaranao ataovy. Alleluia. Alleluia. Mahafletehaka. Izy mino an'izany. Amen. Izy mino an'izany. Amen. Androany tsy fotoana hitarainana. Tiako hifaly ianao androany. Raha misy fahavalo manenjika, raha misy fahavalo efa niteny aminao fa ho angalarinay ny taninao, ho alainay ny tranonao, ho alainao ny sososao, ho alaiko ny vadinao, tiako ianao hifaly androany. Fa reo tetiky ny fahavalo rehetrarehetra eo dia ho ataon'Andriamanitra totohatra iakaranao, iakaranao, iakaranao. Amen, amen, amen. Amen. Sotra Jesosy. Misy fotoana Joseph, aitsika tsara ny tantaran'i Joseph. Rehefa nomboka nandratra Andriamanitra, pino anankiray mahita fity eo anatrehany. Averiko pino anankiray mahita fity, pino anankiray maninona hoe azafady? Mahita fity. Dia miomana. Fa rehefa manomboka mahita fity ianao eo anatrehan'Andriamanitra, ianao avy naheriny vavaka tsara eny, ianao avy nideran'Andriamanitra tsara eny, ianao lefa manety tena tsara eny, mijoro amin'ny fahamasinana tsara eny, efa manomana fisandratana ho anao Andriamanitra, manomana fahasoavana sy fandresena ho anao Andriamanitra. Dia tiako ianao hiomana, fa anomboka ampiasa ny fahavalonao amin'izay Andriamanitra. Anomboka ampiasa ina ve zay? Ny fahavalo. Dia aza gaga, pastera,
Arakaraky ny fadiko anina 3 andro vao vita pastera le fivadikanina 3 andro dia tonga dia ady matsiraviny tsy mbola nahita problème ohatr' zany aby. Tiako ianao hifaly satria io problème io efa nahita fititeo anatrehan'Andriamanitra ianao. Nandritra ny fifadikanina 3 andro nataonao, herinandro nataonao, niakatra teo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka nataonao dia hoy Andriamanitra. Apiasa ninona amizay hozy izy? Fahavalo. Avereny mafy. Fahavalo. Avereny mafy mafarany. Fahavalo. Apiasany fahavalonao amizay. Ho ataonao inona? Totohatra. Dia azakaky ianao. Vao vita le fifadikanina dia ady no nitsenanao. Tangorona niady amiko daholo pastera ny fianakaviam-badiko, niady amiko ny rafozako, niantso ako ny mpiray-tampo amiko ny zokony Elamato, tsy mila natsono izy, tsy mila an'izao izy. Eo ianao ny tiako andiha amizay ianao iny. Manomboka hisandratra amizay satria efa didinina ady ianao. Fa eo amizay nanomboka hiakatra amina zanatohatra ambonimbony ianao. Hiakatra amina zanatohatra ambonimbony ianao. Tovy aleluia! Aleluia! Tsy ady io. Tsy ady io fa totohatra. Ahoana hoe? Tsy ady io fa totohatra. Avereny mafy zay inona hoe? Tsy ady io fa totohatra. Tsy ady io fa totohatra. Halleluja. Apiakatra anao Andriamanitra. Rehefa nanomboka nanofo Josepha fa ho lasa lehibe ny ralahany. Ny ralahany ekohaka eo anatrehany. Ny ralahany andohalika eo anatrehany. Izy ho lasa mpitarika lidera, mpitarika lehibe Josefa. Dia nanomboka nampiasa ny ralahany amizay Andriamanitra. Hankala azy. Hanenjika an Josefa. Andetika an Josefa ao andavaka. Ary aveo hivato an Josefa any Egypta. Ny ralahany izay nitsangana ho fahavalony. Fa saingy ireo teti-dratsy ny ralahany rehetra. Nataon'Andriamanitra ho inona? Totohatra iakarana. Nataon'Andriamanitra ho inona? Totohatra iakarana. Totohatra iakarana. Misy zavatra tiako raisinareo androany. Andriamanitra momba n'ity resaka finoana ity ny resaka eto androany. Raiso ny teboka voalohany, soraty eo anatin'ny voalohany. Rehefa hietsika Andriamanitra dia mampiseho, mampafantatra ny maizy azy izy. Zay ny teboka voalohany. Rehefa hietsika Andriamanitra dia mampiseho ny maizy azy izy. Avereno zay? Rehefa mietsika Andriamanitra dia mampiseho maizy azy. Mampiseho ny maizy azy izy. Mivakitsika teo daholo ireo tenin'Andriamanitra be dia be ireo. Rehefa manomboka hietsika Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra rehefa manomboka nasitrana Andriamanitra dia zao ny teniny eto amin'ny Salamy 7:1 izay mamela ny eloko rehetrarehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Manao présentation Andriamanitra. Manao ina hoe? Représentation. Manao représentation. Manao présentation zafady. Mampiseho aminao, izany mamela ny eloko rehetra, izany manasitrana ny aretina rehetrarehetra. Manao présentation izy. Alléluia. Ozy izy eo amin'ny Exodus 15:7. Jehova dia mpiady mahery. Mampiseho aminao izy fa izy ilay mpiady mahery. Mpanina hoe? Izy ilay mpiady mahery. Rehefa hietsika eo amin'ny fiainanao izy dia manao présentation aloha izy. Hoe izy any heriny, manahoana izy, manahoana ny tanjany. Dia miseho izy eo anoloanao. Izao ilay mpiady mahery. Alleluia. Izao ilay tsy mety resy mandrakizay. Miseho eo anoloanao izy. Ny finoana ry havana, soraty eo anatin'ny kahie zany. Ny finoana dia mahalala hoe iza marina ny Andriamanitra ivavahako. Ny finoana dia mahafantatra hoe iza marina ny Andriamanitra ivavahako. Miangavy anareo ray aman-dreny mba tsy havoaboaka ny zazakely azafady. Raha mety averiko any ary mampatsiahy kely ny tony discipline antsika fa rehefa anaty toroteny aleo tsy mivoaboaka. Dia mba fiezina ny zazakely na itsika menakavy mba mifetena fa manelingelina ny zanakitsika. Dia tena entitsika ao anatin'izany fa tsy manao fanahinina. Manao fanahinina dia alefanao aty ny zanaka ao anelingelina ny olona eto anoloana eto. Miangavy anareo ray aman-dreny
ivavaka no alehantsika ty fa rehefa tsy mety aminao ny fivavahantsika ty dia aleo mitady toeram-pivavahana hafa mihitsy ianao mba tsy hanelingelenana ny hafa. Amen na aleo ajaintsika ny Andriamanitrantsika. Mampatsiahy kely satria rehefa tsy mampatsiahy kely ohatr'izay dia ohatran'ny lasa fomba fanaontsika indray le mivoaboaka atao anaty toriteny a. Lasa ohatran'ny hoe andana indray fa efa tsy miteny indray pasteur fa andana indray ataovy. Mba miangavy anareo fa ajaina kely zay fepetra zay. Mazava sa tsy mazava zay a? Mazava. Alleluia. Alleluia. Mampiseho ny tenany Andriamanitra fa izy ilay mpiady mahery, izy ilay tsy manan-kiresy, izy ilay tsy potika mandrakizay. Rehefa hiaraka aminao Andriamanitra dia mampiseho izy eo akaikinao eo foana hoe za miaraka aminao. Ato amin'ny Jeremia 2:30, Jeremia 32:27 teo zao mivaky ny teny. Indro zao ny Jehovah Andriamanitra no noforetry, moa misy zava mahagaga zay tsy haiko va. Mampafantatra anao Andriamanitra fa izao ny Jehovah Andriamanitra no noforetry, mo misy zava mahagaga zay tsy haiko va. Haiko ny zavatra rehetra hoy Andriamanitra, vitako ny zavatra rehetra hoy Jesosy, vitako ny mandamina problema rehetrarehetra, vitako ny manasitrana ny zavatra rehetra. Mampafantatra foana Andriamanitra fa iza zao ny momba, zao ny makasika. Eto amin'ny Exodus 3:20, Exodus 3:7-20 dia hozy izy: dia nindra ny tanako aho ka hameliny Egypta, dia nindra ny tanako ka hameliny Egypta amin'ny fahagagana rehetra zay ataoko eo aminy, ary rehefa afaka zany dia vo andefa nareo izy. Halleluja. Rahalahy sy anabavy, ny atao hoe finoana dia mahafantatra ianao hoe iza no Andriamanitra miaraka aminao. Averiko indray mandeha, ny atao hoe finoana dia tsy le olona miteny hoe mino aho, tsy le olona miteny fotsiny hoe ao ary fa mino aho, tsy le miteny hoe mino ihany aho, tsy zay le hoe olona manam-pinoana. Fa ny atao hoe olona manam-pinoana dia mahafantatra hoe iza no Andriamanitra ivavahako. Inona hoe natao olona manam-pinoana? Mahafantatra hoe iza no Andriamanitra ivavahako. Iza ny Andriamanitra ivavahako, manahoana ny Andriamanitra ivavahako, manahoana ny tanjaky ny Andriamanitra ivavahako, manahoana ny hery ananany. Zany ny atao hoe finoana. Mahafantatra hoe iza ny Andriamanitra ivavahako, iza ny Andriamanitra miaraka amiko. Elisa mpaminany dia niteny ao amin'ny mpanjaka faharoa rehefa niresaka tamin'ny Gehazi izy, dia zao ny teniny Elisa mpaminany: be lavitra ny momba atsika hozy izy no momba amin'ny fahavalontsika. Be lavitra ny manina hoe momba atsika, momba atsika no ny momba amin'ny fahavalontsika. Ny fanontaniana mipetraka androany raha lasy anabavy dia izao: fantatrao ve hoe iza ny Andriamanitra ao? Fantatrao ve hoe iza ny Andriamanitra ao? Ny olona raha vao tsy mahalala ny Andriamanina, raha vao tsy mahafantatra ny Andriamanina, dia tsy possible hanana finoana izany izy. Raha vao tsy fantatrao ny Andriamanitra ao dia tsy possible ianao hanam-pinoana, fa lasa malemlemeny ny finoan'ny olona anankiray, lasa mitaraina lava eny ny olona anankiray rehefa tsy fantany hoe iza ny Andriamanitra ivavahany. Raha niresaka ny tantaran'i Josefa teo, i Josefa dia izao nambaran'Andriamanitra tamin'ny fa ianao hisandratra amin'ny rahalahinao rehetrarehetra. Ianao no topon'ny rahalahinao, iny rahalahinao ekoaka eo anatrenao. Fantary Josefa tsara ny Andriamanina. Halleluja. Alleluia. Inona no nataon'Andriamanitra? Nanomboka nampiasain'Andriamanitra amin'izay ny fahavalony, nampiasain'Andriamanitra amin'izay ny rahalahiny, handetika azy ny rahalahiny, handetika azy ny rahalahiny, nivarotra azy ho andevony rahalahiny. Fa fantary Josefa ihany koa fa ny Andriamanitra ivavahany, lay Andriamanitra tsy toho, lay Andriamanitra ny nofirehitra, lay Andriamanitra mahagaga, lay Andriamanitra mavita ny zavatra rehetrarehetra, lay Andriamanitra mamadika azy ho amin'ny fandresena. Ieno zao lazaiko izao ry havana, aza mifantoka any amin'ny fahavalonao, aza mifantoka any amin'ny ady lalovanao, fa mifantoha iza le miaraka aminao, iza le miaraka aminao, manahoana ny tanjaky le miaraka aminao, iza le Andriamanitra miaraka aminao. Ny akamaroan'ny mpino dia izao mijery any amin'le hoe pastera, raha riva zao za tsy maintsy andotrosan'olona, ary efa niteny itompotsosa io, efa nilaza itompotsosa io,
fa itorony izy amin'ny latsinainy raha vao tsy omeny ny volana, raha vao tsy omeko ny volana, hotorino ny apastera amin'ny latsinainy. Raha lasenabavy, aza mifantoka any amin'ny tenin'ny fahavalonao, aza mifantoka any amin'ny olona miady aminao io, fa mifanto, iza le miaraka amiko, iza le Andriamanitra miaraka amiko, iza le Andriamanitra miaraka amiko. Alleluia. Mifanto, fa ny Andriamanitra ao, le Andriamanitra mpanao fahagagana, manao totohatra iakarana andreo fahavalonao reo. Io no ataon'Andriamanitra totohatra iakarana. Amen. 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 Ny mpino mandrakariva dia mifantoka any amin'ny hoe pastera, za tsy hisy asa, za tsy manana asa, nefa amiray volana pastera tsy maintsy andoha fatrano amin'ny farany volana, za nefa voaroko any amin'ny asa. Tia ampahery anao aralahy, aza mifantoka any amin'ny tsisy karama, aza mifantoka any amin'le tsy manana asa, aza mifantoka any amin'ny hofatrano amin'ny farany volana, fa mifanto, fa manan'Andriamanitra mpanao fahagagana ianao, manan'Andriamanitra mahavita zavatra ianao, manan'Andriamanitra mahery ianao. Zany ny atao hoe finoana, zany ny atao hoe finoana. Iza le miaraka aminao, iza le eo anilanao, iza le miady ho anao, iza le miaraka aminao. Androany ny fanontaniana mipetraka dia tsy hoe iza ny fahavalonao, tsy zay ny fanontaniana mipetraka. Ny fanontaniana mipetraka androany tsy hoe manahoana ny adinao, ny fanontaniana mipetraka androany dia hoe ohatrinona ny trosan'olona aminao, tsy zany ny fanontaniana mipetraka, tsy le hoe ohatrinona ny trosa. Ny fanontaniana mipetraka tsy hoe manana asa ianao sa tsy manana, tsy zay ny fanontaniana mipetraka, fa fanontaniana mipetraka, iza le miaraka aminao, manahoana le Andriamanitra miaraka aminao, iza le Andriamanitra miaraka aminao, manahoana le Andriamanitra mpamahaolana eo amin'ny fiainanao. Izany na tonga an'Andriamanitra isaky miseho izy tamin'ny Mosesy, tamin'ny Eli mpaminany, niseho tamin'ny Abrahama, niseho izy tamin'ny apôstôly, niseho izy tamin'ny Davida, dia manao présentation izy aloha. Izary Davida ny Andriamanitra ny rainao, izany Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, izany no Andriamanitra nanome anareo an'ity tany ity, izany no Andriamanitra nomba anareo, lay Andriamanitra izy aty zay ary mandrakizay. Za hoy Jehova ilay Andriamanitra tsy mety maty ary tsisy namorona, nanomboka voaray an'i Davida zay. Manan'Andriamanitra velona, manan'Andriamanitra matanjaka, manan'Andriamanitra momba, manan'Andriamanitra mampanan-karena, manan'Andriamanitra afaka mitahana, manao présentation Andriamanitra. Mahafiletehaka. Mba hatonga an'ireo olona ireo iny nanomboka niny Davida, ary natonga ny Davida nijoro vavolombelona. Rehefa hiady tamin'ny Goliata Davida dia nijoro vavolombelona Davida. Fantatrao nijoron'ny Davida vavolombelona, i Goliata nyrehare mafy mihitsy. Zao ny tenin'ny Goliata, alika nga ozy izy no aton'ny lahy mitehana, vonoka lahy androandro Davida, matoka lahy androandro Davida. Zany ely ty efa piady, zany ely ty mahay mitifitra amin'ny lefiny, zay ny tenin'ny Goliata, nyrehare Goliata. Fa hoy Davida, ianao manantona amin'ny lefina sy amin'ireo fitaovam-piadiana ireo, ianao manantona ana amin'ny tanjakao, fa za kosa hoy Davida, tsisy lefina, tsisy karate, tsisy kung-fu, manan'Andriamanitra velona, manantona anao amin'ny anaran'Andriamanitra velona. Ataovy alleluia. Fantatry Davida hoe iza le miaraka aminy, iza le miaraka aminy. Rahalahy sy anabavy, avelao hitabataba ny rafivavinao, fa sahako milaza aminao fa amin'ity volana oktobra ty iverina ny vadinao, na dia efa nisitaka 12 taona ary, na dia efa nisitaka 15 taona ary, ka mbola tianao iverina amin'ity oktobra ty, iverina ny vadinao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Ireo trosanao aman'olona, misy aminareo ireo manambola aman'olona, manana inona hoe? Ary tsy mety naverin'le olona mihitsy ny vola aminany ianao androany, fa amin'ity oktobra ity, ao anatin'ity volan'ny finoana ity, iveriny reny vola rehetrarehetra nalain'ny olona taminao reny. Eno zao, misy mpanan-karena naka ny volanao, mpanan-karena, inona hoe? Ary manan-kaloha izy fa tsy mety mandoha, manam-bola mihitsy izy any amin'ny banky fa tsy mety aloha ny volanao, tedavy ny giazana ny volanao, miteny amin'ny fahefana fa amin'ity oktobra ity, iverina any aminao zany vola izany, iverina any aminao zany vola izany, amin'ny anaran'i Jesosy.
Alléluia. Ataovy alléluia. Izy mino zany izy. Amen. Satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra manao fahagagana. Ny Andriamanitra Andriamanitra mpandresy. Amen. Alléluia. Hallelujah. Ianao zao teniko izao. Aminà no anao azy zay tena mino rehetrarehetra. Misy aminareo reo efa nanana fikasana anangana trano. Fikasana nina hoe? Anangana trano. Ividy tany dia anangana trano. Misy aminareo reo anefany nanao sakrifisy tamin'ny asan'ny tompo. Nanao fafolo-karena sy fanatitra. Arakaraky ny nanaovanao fafolo-karena sy fanatitra dia tsy nety vita ny tranonao. Arakaraky ny nanaovanao fafolo-karena sy fanatitra dia ohatra ny amaty ny tsenanao. Arakaraky ny nanaovanao sakrifisy ohatra ny abloke ny zavatra rehetrarehetra. Tononoko alohan'ny farantaona fa mitsangana ny tranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Alohan'ny farantaona vita ny tranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tena hoe alohan'ny farantaona ny antony tsotra eno tsara. Ny antony tenenako hoe alohan'ny farantaona hoe ahoana hoe Alohan'ny farantaona. raha anao trano 2 étages ianao dia tsy ho vita alohan'ny faran'ny volana zany. Raha anao trano firy hoe 2 étages. dia tsy vita alohan'ny faran'ny volana oktobra zany. Tsy vita amin'ny oktobra. Alléluia. Fa teneniko amin'ny finoana fa ho vita zany alohan'ny farantaona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsotra ny antony mahagaga ny Andriamanitra ivavahantsika. Amen. Mahavita zavatra ny Andriamanitra ivavahantsika. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Nisy madama kely zay tampiangonana ato. Tsy madama mademoiselle moa fa tsy madama azafady. Alléluia. Mpivarotra izy io mpivarotra amina magasin anankiray miasa amina magasin anankiray dia mpivarotra ny asany. Io anabavy io mahafinaritra anaminy dia tena vehivavy mahatoky. Ary vehivavy marina. Vehivavy manao hoe Marina. mahatoky ary mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra. Ary marina izy eo anaty an'Andriamanitra. Hita amin'ny patron mihitsy zany fahamarinana zany. Misy fotoana amin'ny patron makany andafy izy navela amin'ny patron ao fa tsisy very vola io na ny ariary. Hallelujah. Fa tena marina izy. Io vehivavy io rehefa manome fafolo-karena tsy fafolo-karena ny meny fa ny atsasaky ny karamany. Alléluia. Hallelujah. 6 millions karamany tamin'izany. Dia nakariny dia iny izy dia ny atsasaky ny karamany 3 millions azy nataony iny nomeny an'ny tompo isam-bolana. Alléluia. Taty aoriana nakariny patron 12 millions zay ny karamany. Alléluia. Hallelujah. Hatramin'izao tsika amin'ny resaka zao. Ny antso aza telefônina indray andro asa ray volana roa tokom-bolana angambizay na tapa-bolana. Ao amin'ny magasin ao misy entana antedaviko. Dia ny antso azy dia zao ny teneniko taminy. Alefaso sary ety amiko le entanareo fa mba tiako jerena mihitsy le sary dia alefaso aty le sary. Dia azafady pasteur izy fa za tsy manana telefônina zao fa telefôny koa izy any an-trano dia le telefôny ketiko miasa le telefônina tsisy fakatsary reny fa any an-trano ny telefôny karaha riva vao afaka mandefa an'le sary. Teo eo izy dia niteneniko azo iPhone 14 Pro ianao Hallelujah. Ataovy alléluia. Hallelujah. iPhone firy hoe 14 Pro. zany 14 Pro zany iPhone zany any amin'ny 30 millions vidiny. Ny vidiny zany iPhone zany tsy mitovy le telefônina kely any aminao io zany. Alléluia. Niteneniko tamin'ny anaran'i Jesosy. Azo ianao amin'ny anaran'i Jesosy atao anatin'ny ray volana. Alléluia. Za tsy mahalala na fomba ahoana fa mifantatra fotsiny ny Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ny nofireta mahay fahagagana. Tsy fantatra na fomba ahoana fa ny fantatra izay lazaiko eto ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy mialohan'ity farany volana ity. Amen. Tsy fantatra na fomba ahoana fa tsy maintsy tanteraka fotsiny. Alléluia. Dia niteneniko tamin'izany. Alléluia. Za tena mino mihitsy tato ato fa tena ny zavatra lazaiko tanteraka. Satria fantatry ny Andriamanitra ivavahako. Tiako ianao halala ny Andriamanitra ivavahanao. Fa zay lazaina koa tsy maintsy tanteraka manomboka eto raha vao fantatrao ny Andriamanitra ao. Amen.
Alléluia. Alléluia. Nanana nify le anabavy io banga ny nifiny. Misy nify anankiray banga ny patron moa zany multimilliardaire ny patron. Dia rehefa banga ny nifiny le anabavy io dozy izy ny patron. Aloha amboarina ny nifinao. Ohatrina ozy izy ianao nanamboatra an'le nify ankiray. Tena hoe ambolena mihitsy zany satria banga le izy zany dia ambolena any amin'ny fakany any mihitsy. 27 millions manamboatra an'le nify. Nify anankiray. Ohatrina hoe 27 millions. 27 millions. Dia mbola misy nify anankiroa koa simba dia mila amboarina le nify moa ve tsy ho simba fa dia mila amboarina koa le sy nify anankiroa. Dia le nify anankiroa koa mila amboarina. Dia niteny le patron ndany ozy izy ianao tonga dia makany amin'le dokotera zao dia meo le devieny meo le ohatrina manao dia niverina avy any dia 27 millions. Dia zao nitenin'le anabavy tamin'ny le patron. Raha mba mety raha misy dia zao maninona raha mba omena ana le 27 millions dia tadiavako dentiste hafa dia mba hividianako telefona satria mba te hividy telefona le iPhone 14 Pro reny aho. Alléluia. Maninona raha mba omena ana zany fa mahazo an'izany. Dia zao nitenin'le patron. Nifinao amboarina amboarina io le ankiray le banga io. Dia reo ankiroa reo koa amboarina. Ohatrina ozy izy ianao nanamboatra le nify anankiroa 11 millions ray. Dia amboarina koa izy ankiroa reo. Dia zao hovidina ny 14 Pro anao. Alléluia. 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 Hovidina koa izy le patron. Ny iPhone 14 Pro raha zay mbo tadiavinao. Nify anankiroa any amin'ny 50 millions mahery nanamboatra an'le nify anankiroa. Ny iPhone 14 Pro azony. Itena eto fa zay zavatra olazainao tsy maintsy tanteraka amin'ny anara mahery Jesosy. Sotra le antony hainonareo tsara. Tsy ny karamanao fa raha ny karamanao tsy mahavidy an'io. Tsy ny volangoninao fa raha zay ny volangoninao tsy mahova amin'ny fiainanao zany. Tsy ny atsembroan'ny tavanao teneniny eo anilanao tsy ny atsembroan'ny tavanao. Tsy ny atsembroan'ny tavanao. Tsy ny fiafinao. Tsy ny fiafinao. Amen. Amen. Tsy ny olom-patatrao. Fa manan'Andriamanitra mahavita zavatra, mahavita zavatra. Mahavita zavatra, mahavita zavatra. Mahavita zavatra. Asina oratora. Alléluia. Rehefa Andriamanitra zay no hiteny. Hoy Andriamanitra mantsy Mosesy. Aninitra ny tanako ao izy. Anina hoe? Aninitra ny tanako. Ka hamoaka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egypta. Tonga dia tsisy paika zany ry havana. Tonga dia tsisy paika zany e. Na miaramila Amerikanina anao na miaramila Rosiny ao na ny tambatra daholo miaramila Frantsay rehetra rehefa Jehovah no niteny aninitra ny tanako aho. Aninitra ny tanako aho. Dia tsisy nizaniza tohatrany izany. Na hitambatra daholo ary izy mianakavoka hiady aminao hatramin'ny kozinanao ny kozainao anenjika anao amin'ity fivavahana ity rehefa miteny Andriamanitra ombanao ary Clara ombanao aralahy dia izao rehefa avy ao an-tsainy tsisy nizaniza afaka nohatrany zany tsisy nizaniza afaka nohatrany zany. Alléluia, alléluia, alléluia. Raha vao Andriamanitra no mitsangana ka manao présentation. Alléluia. Hoy Andriamanitra mantsy Eli mpaminany. Eli, ndana miseho amin'ny mpanjaka. Lazao amin'ny mpanjaka fa andatsaka ranon'orana. Aninona hoy Jehovah? Andatsaka ranon'orana. Aninona hoy Jehovah? Andatsaka ranon'orana. Izy ny afaka manidy an'io manisy fermeture ny lanitra dia mikatona ny ranon'orana. Asiany fermeture idiko ny lanitra dia aninona? Telo taona sy tapa maina ny tany. Ozy Jehovah hosokafako ny raha eto. Alléluia. Manomboka eto dia tsy misy ezaka ho ataonao. Tsy amin'ny alalan'ny herinao. Tsy amin'ny alalan'ny diplômanao. Fa Andriamanitra no hetsika anao zavatra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra no hetsika eo amin'ny fiainanao. Fantatrao ve ny Andriamanitra? Ny Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Ny Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Ny Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Zay tiany atao azo ny atao hoe zay tiany atao tsy misy masakany e. Ozy ny teniny miasa ozy izy ka iza ny maninona? Masakany. Iza ny asakany? Iza ny asakany? Boky nozatra izy. Tsisy. Boky nozatra izy. Tsisy.
avy alao hitabataba zay hitabataba, avy alao anindry zay te anindry, avy alao irehare zay te irehare, avy alao hibotsina zay te hibotsina. Itsika fotsiny izy dia kitiany sokany kalma dada, kalma hoe manan'Andriamanitra lehibe aho hoe, manan'Andriamanitra mahery aho hoe, manan'Andriamanitra matanjaka aho hoe. Alléluia. 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 Eno zao lazaiko zao, boky nozatra be anao miala eo androany. Boky nozatra be anao miala eo androany. Amen. Tsisy nizaniza resy anao zany. Amen. Manan'Andriamanitra goavana ianao. Amen. Alléluia. Hallelujah. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, nandeha tantety izy mba asitra.